Aleloia, faly miarabanao amin'ny alakamisy faha 12 ny volana oktobra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny lalàn'ny fanan'aina. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romana 8:2. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanan'aina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ao amin'ny Jaona 1:7-4 ny apôstôly Jaona manambara fa izay rehetra nanota dia mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Nefa etsy ankilan'izay milaza amintsika Paoly ao amin'ny Timoty 1:1-5. Fantaro fa tsy ny olona marina no nanovana ny lalàna, ary isika dia olona marina. Mampametra-panontaniana izany zavatra izany. Amin'ny maha-kristianina mova tsy ambany lalàna tokoa isika? Eny fehezin'ny lalàna isika, fa ny lalàna karazany hafa mihitsy, fa tsy lalàn'ny Mosesy izany. Tsy lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana ihany koa, fa lalàn'ny fanan'aina, ilay antsoin'ny apôstôly Jakoba hoe lalàn'ny fahafahana tanteraka ao amin'ny Jakoba 1:5-20 hoy izy. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpihaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Ilay andiny soratra masina hoe lalàn'ny fahafahana tanteraka dia endry teny mahatalanjona sy tena mahaliana. Ny lalàna matetika dia mametraka famerana, famatorana sy fangejana. Eto anefa mifanohitra amin'izany no mitranga, manome fahafahana. Io lalàn'ny fahafahana io no miasa ato anatintsika, manafoana ireo sakana, fatotra sy fangejana avy amin'ny Satana. Ohatra, rehefa tonga mamely ny vatana ny aretina dia zava-dratsy anelingelina sy anakorotana ny fahasalaman'ilay olona iny. Fa isaoran'Andriamanitra milaza ny Baiboly nofoanan'i Jesosy Kristy ny herin'ny fahafatesana, nitondra sy manome fiainana ary tsy fahafatesana izy. Aleloia! Rehefa nateraka indray ianao dia manana fiainana mandrakizay, ary izany fiainana mandrakizay izany dia tsy mitady fanasitranana, satria fiainana sy fahavelomana no ao aminy. Aleloia! Rehefa mirehitra mafy, mino ary manetsika ilay fiainan'Andriamanitra ao amin'ny fanahinao ianao, ny vatanao iray manontolo omeny izany hery mahavelona izany. Ny ten'Andriamanitra manambara, ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinao, dia izay manangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ao amin'ny Romana 9:1-20 izany. Ny fanahy masina izay ao anatinao dia mpamorona sy mpanome fiainana. Mpamorona sy mpanome fiainana ny fanahy masina ao anatinao. Ka na dia miaratsy sy tsy mandeha amin'ny loany aza ny zavadrehetra eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiainanao ary ny manodidina anao, satria ao amin'ny tontolon'ny fiainana ianao izao, tsarovy fa ianao efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Jereo ny Jaona 5:4-20. Aleloia! Misy vavaka tiako hanasana anao, ataovy amin'ny fonao rehetra ny vavaka. Mino fa nanampy anao be dia be izay fampianarana notononoko teo izay nentin'ny ilan'Andriamanitra pastora Krisy, ary nisoloako tena tamin'ity androany ity, fa ankehitriny ianao asaiko mpitiavana merina an'izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra anao ny amin'ny lalàn'ny fahafahana tanteraka